tonga marobe tsy naposiko eo marobe ohatr'izao hitsena tonga amizao tonga tanindrazana tavaverina tanindrazana tao ariny ny fametrahana ny dingana zay tokony ho atao hoentina anolotra vahaolana anavotana ny fireneny. Marina tokoa fa nandritran'izay fataon'izay dia tsy dia hita loatra ny tenako teo amin'ny faneho-kevitra. Ary eto dia averiko indray le teny hoe tsy resy akory ny olo manginy. Fa tao anatin'izay fataon'izay dia misy zavatra roa mitranga anankiroa mitranga teto amin'ny fireneny. Ao ny mihazakazaka mitady fahefana, mitady androbaka fahefana. Fa ny ahy kosa sy ny mpiara-miasa amiko dia mihazakazaka any amin'ny fidedavana sy fijerevana vahaolana. Ankehitriny dia ataoko fa feno izay fehepeko izay, ary mbola manomboka hatrany ihany koa ny fienona ny vahoaka malagasy iray manontolo ary eto moa dia manambara aminareo rehetrarehetra fa amin'ny alahady ho avy zao dia hisy valandresaka lehibe zay ho ataoko ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary zay ho aseho mivatana amin'ny fahitalavitra zay ho tenenitsika eto ihany moa ho lazaina aminareo ny fandaharam-potoana mikasika an'izay. Fa fotoana lehibe tokoa io satria fotoana hifanomezana raha tao anatin'izay fataon'izay no tsy hita no tsy re dia fotoana izao hitenenana. Araka misy miteny hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana hitenenana, ka tonga ny fotoana hitenenana sy joroana ary indrindra androsoana ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenena. Zay nga manlava zay ny foy fa dia fisaorana sy fakatelemana no hoentina atsika rehetrarehetra manatrika eto ho anareo rehetrarehetra zay tsy nalavitany sy nafohy fotoana ihany koa tonga amin'izao fotoana izao. Dia misaotra dia mirafy soa atsika rehetra dia samika ny tain'Andriamanitra manomboka ity ny taona 2024 ary mino sy manantena fa hifarana ao anatin'ny hafaliana, firavoravoana ary indrindra fanantenana ao amin'ny vahoaka malagasy.